Noho ny fitiavanay anareo vehivavy tompo dia mahavita manatitra anareo amin'ny tanàna misy anareo ao izay na amin'ny firy alina io na amin'ny firy alina. Any Ivatonareo naterina nefa izay tia hanala mahitsy ny mody. Amin'ny firy alina lehilahy mbola manavatsavana anaty tanànan'olona any foana noho ny fitiavana an'ilay vehivavy. Ny vovoana alika amin'io manana taony nefa ialahy amin'io mbola mibatra koa mandeha mody. Rehefa tonga any an-tanàna nefa ialahy amin'io mbola efa malinina ao an-tanàna indray fa mbola taiza maninona izao vao mody. Nefa raha irana mampiditra peo ialahy amin'ny alina mahatahotra ialahy. Sao dia misy mively amin'ny boro misy fantsika eo fa izany tsy tsapan'ny vehivavy mihitsy izany fitiavan'ny lahy izany hoe noho ny fitiavan'ny lahy ilay vehivavy dia lasa mahavita lasa mody alina ialahy, lasa mifamaly ao an-trano lahy. Nefa ialahy raha amin'izao dia 2022 izao ialahy no mifamaly amin'ny ankizalahy dia ny fiarovan-tenany manokana entiny miady amin'ny lahy dia ny fampatsiavany an'ny lahy ny adisinao nataony lahy tamin'ny 2012 tany hoe nakoa ary nika tamin'ny 2012 nanao an'izao ary tsy adinony mihitsy mampatsiahy an'ny lahy an'iny. Noho ny fitiavana anareo vehivavy ihany koa na mikorotana tahaka n'inona ary ny tranonay lehilahy ka ohatra hoe miantso tampoka nareo hoe ho avy aza afaka iray minitra dia tonga avy afaka iray minitra fa iray minitra ihany koa dia milamina daholo ny trano rehetra sady madio avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Noho inona nefa noho ny fitiavana anareo vehivavy ihany mampatonga an'izany fa raha tsy tianay nareo vehivavy dia navelanay mikorotana teo na mantana trano mikorotana teo nareo. Mampatonga ny lehilahy mamilava isan'andro ity koa dia mbola amin'ny fitiavana anareo vehivavy ihany satria rehefa mamy izay dia lasa tsy topon'ny tenanay dia rehefa tsy topon'ny tenanay izay dia afaka anaovanareo izay tianareo anaovana anay eo sa amin'izay mba miala amin'ilay fitenenana hoe izay tianay lehilahy foana no ataonay fa noho ny fitiavanay anareo vehivavy daholo izany dia lasa manosorona ny tenanay mihitsy izay no fisotroana tao ka anoho ny fitiavana anareo. Tsy hoe tsy fitiavanay anareo vehivavy ihany koa raha ohatra hoe tsy manome mot de passenay anareo izay fa na izay koa ary mba tsy mahatadidy ny mot de passenay satria very ilay pucen'ilay nisy an'ilay compte nampidirana an'ilay compte dia tsy afaka atao mot de passe oublié intsony ilay compte. Satrinay dia satrinay tokoa raha hoe ho vakianareo ho hitanareo ny MP-anay eo miresaka amin'ilay bandy akamo hoe aiza amin'ny firy indray ilay tiany pro antsika milahady rehefa andeha hivavaka, aiza amin'ny fotoana, ohatrina indray ny rakitra, mitondra am-bavaka ho anao rahalahy, mitondra am-bavaka ho anao ranabavy. Tianay dia tianay tokoa hoe ho hitanareo izany fahendrena izany izany hoe tsy vidiny tsy tadidiny intsony ilay mot de passe.